za resaka fangalana bourse-na katsy hitako pratika kokoa ilay izy satria ialana amin'ilay filahana be na katsy sy fiandrasana ohatran'izany dia ety amin'ny positra aingana kokoa ilay izy. Tsy mampiasa poche monnaie eritreretako an'ilay poche monnaie fandefasana vola olona mifanalavitra ilay izy dia alaina amin'ny bavahoan'ny poche. Mbola tsy nampiasa poche monnaie. Poche monnaie zany fandefasam-bola amin'olona hafa na hoe mandefa ty vola ty amiko ilay olona zany. Fahatarako an'ilay poche monnaie. Tena zay mihitsy zao ny teknôlôjia farany amin'izao dia tokony misy an'izay daholo rehefa mba compte mba manana tombontsoa zany ny mpanjifa tsy mifila opérateur hafa fa amin'ny poste ihany. Hitahirizana vola fampiasana an'izany. Ilaina ilay izy amin'ilay efa en ligne daholo ny zavatra amin'izao dia mba hividianana zavatra en ligne ireny. Ny poche monnaie dia fomba iray handefasana vola sy handraisana vola amin'ny alalan'ny telefaonina. Dia manana application mobile ihany koa izy io, azonao alaina, azonao télécharger ao anaty Play Store. Dia afaka andraisanao bourse, andraisanao karama, andraisanao ihany koa ireo vola izay avy any amin'ny havana mantsakaizanao. Afaka andohavanao ihany koa jirama, afaka andohavanao an'ireo entana na fanafody eny amin'ireo toerana botika na pharmacie izay misy ny famantarana poche monnaie. Dia azonao andraisana pension ihany koa izy io ho an'ireo be antitra. Dia ato efa tsy ho ela intsony dia hivoaka ihany koa ny carte hipoketra, carte izay anampy anao amin'ny fikirakirana izany poche monnaie izany. Dia carte visa izy io ho avy tsy ho ela ka manentana anao tongava eny amin'ny grand poche izay akaiky anao, sokafy ny compte poche monnaie anao, numéro téléphone anao no ilaina, dia ny karapanondronao voasokatra manaim-poana ary voasokatra eo ny compte poche monnaie anao. Rehefa tonga ihany koa ny carte hipoketra dia manantena anao izahay fa hanjifa izany ianao ary hiaraka mandrakariva amin'ny poche malagasy.